izay ny am'ireny vaovao mampalahelo ny seho teto andrenivohitra sy tany Toamasina ireny fa makasika kosa ny raharaha Claudine Razemamonjy isandreo tonga teny amin'ny AGRAP omaly ny mpisolo vava ny Ramatoa Claudine Razemamonjy nilaza ho tsy nahafantatra ny fandehan'ny olona arova ny mpisolo vava ity raha tsy tonga teny amin'ny hopitaly. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarso no mitatitra ny vaovao. Milaza fa tsy nahafantatra ny fandehanan'ilay mpandraharaha no sady mpanolontsaina ny filoham-pirenena Claudine Razemamonjy ny mpisolo vava azy Maître Tsoara Madera raha ny fanazavana noentiny omaly tamin'ny valora sasany maraina vao nalala ny tenany fa lasa ny olona arovany. Raha ny fanazavana noentiny dia tsy voalohany fefa nisy tamin'ny tondasany fijabotena any Maurice nataony Claudine Razemamonjy. Nanakina mafy ary nilaza fa tsy ara-dalàna ny fivoahan'ny Claudine Razemamonjy ny sandikany mpitsara eto Madagasikara. Raha nanontaniana io ny mpisolo vava Maître Tsoara Madera dia toy izao ny valiteny noentiny. Io samy manana ny tiany zany rehefa mandritra zany dia mandritra ho an'ny tombontsoa anay samy manao ny anazy zany fa bon l'essentiel aloha zany dia hoe afaka misaboteny izy hoe any amin'ny hopitaly efa toy satria efa tany kosa ny etony raha natsarinareo misy fotoana izy nikadina tany Maurice koa tamin'ny fotoana tsy natao enquête natao inona hospitalisé tany mihitsy izy nyvana ny cousine ny fandimbiny andro anazy tany tamin'ny efa manana hopitaly fandehanana izy zany raha hoe miakatra manao prise ohatran'ireny zany. Marina fa misy ny tsy fahazahoan'ny Claudine Razemamonjy mivoaka ny Madagasikara na ny IST izay misy rosorona araka ny fangatana nataony Biongo raha nambarany procureur de la République omaly ao ny nilatsaka tamin'ny 9 Novembre 2024 ary ny faharoa dia ny 7 Aprily 2024.